Ny mahakasiky niseho nataony mpanakanto Rosy Indraya dia tena hita sy tsapa fa mbola ao anatin'ny heriny tanteraka izany mpanakanto Rosy izany amin'izao fotoana izao ary tena mbola tsy azo atao ninina. Ka ny pitsopitsony mahakasiky an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrila moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny mpanakanto Rosy no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tany Tsoroany Mandidy manezy lehibe iray no nianjera ary maro ireo naratra mafy vokatry izay fa tsy nisy kosa ny ainana fohy. Tsy fantatra izay antony nampianjera azy io aloha hatreto fa ny zavatra hita dia nianjera ilay manezy tany Tsoroany Mandidy izay ka noho izay dia tokony arahana maso tsara ilay manezy ireny ry zareo rehefa mametaka azy ireny mba tsy hitera-doza ho anao sy ho an'ny hafa tahaka an'izao niseho tany Tsoroany Mandidy izao. Tranga hafahafa kely indray no niseho tao Ambolimadinika Toamasina tao. Resaka hetotra no nampisaraka azy mivady reto. Nitsaran'ilay vehivavy ny vadiny fa mangetotra loatra araky ny tatitry ny mpiaramonina ary efa matetika mifamaly izy mivady reto. Mangetotra loatra ny vadiny ka nampitaraina an'ilay vehivavy. Tamin'iny herinandro iny moa nampilaza ny tompon-tranony ity farany fa hody any amin'ny ray aman-dreniny ao Andranomadio. Notanteriny avy hatrany ny entany. Niezaka nanambitamby ihany ilay vadiny fa tsy niova tamin'ny fanapahan-keviny ilay ramatoa. Midika izany fa noho ny hetotra izay no nampisaraka azy mivady reto. Etsy anilan'izay dia maro kosa ireo olona izay niteny sy naneho ny heviny amin'ilay hoe mety fisarahana efa nokasaina hatramin'ny ela ngamba ity fisarahana ity ramatoa ity tamin'ny vadiny fa izao nahita hirika amin'ny alalan'ilay hoe mangetotra diso tafahoatra no nahatonga azy nisaraka amin'ity vadiny ity. Ka hafatra ho an'izay mbola tsy voa arak'izany ry zalahy dia mitandrema ihany amin'io tsy heritreritra anareo ao an-tokantrano io fa sao dia io ihany ny ampisaraka anareo amin'ny vadinareo. Vaovao mampalahelo indray avy tany Mahajanga tany. Fantatra mantsy fa nody mandry i hery signatira izay mpanakanto ao anatin'ny tarika Sambojao zanaky ny kilo Mahajanga mo ity hery signatira ity. Ny tenany izay efa niady mafy tamin'ny aretina nahazo azy nandritra ny fotoana naharitra izay dia izao nindaosom-pahafatesana izao. Misaona araka izany tontolon'ny zavakanto malagasy amin'izao fahalasana ity hery signatira izay zanaky ny mpanakanto kilo Mahajanga izay efa nody mandry ity hatrany koa. Ka dia mankahery ny fianakaviany amin'izao loza izay nahazo azy izao ary aingane handrim-piadanana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika niseho izay nataony mpanakanto Rosy izay tena nampitolagaga ny maro mo raha nahita an'ity seho izay nataony mpanakanto Rosy ity. Maro ihany ireo mpanakanto kalaza ary tsy vitsy ihany koa ireo mpanakanto izay kalaza vao misontrotra ary maro torak' izany ihany koa ireo mpanakanto izay kalaza efa azo lazaina hoe legendy amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo mpanakanto malaza izay vao nisontrotra amin'izao ankehitriny izao dia hita sy tsapa fa tena mafy ny ezaka izay ataon'izy ireo indrindra fa ny eo amin'ny famoronana sy ny famoahana hira isan-karazany izay ary misy aza amin'ireo mpanakanto izay vao misontrotra dia mamoaka hira vaovao foana isan-kerinandro be izao. Satria mantsy raha hoarina tamin'ny andro taloha ny amin'izao fotoana izao noho ny hakantony zavatra avoakany ireo mpanakanto dia tsy elakory nilaza ny hira anankiray fa dia mandalo miserana fotsiny ihany. Misy aza ny hira izay avoakan'ireo mpanakanto kalaza taty aoriana herinandro fotsiny dia efa tsy intsony ny lazany no izay tsiron'ireo hira taloha sy ny hira ankehitriny izay tena hita fa tsy mitovy
ary ny hamaro ny mpihira koa etsy ankilan'izay dia mitombo isan'andro ary isaky ny elankelan-trano dia ahitana ireo karazana mpihira izay vao misondritra foana. Mba tsy ilazako azy ireny mpanakanto mantsy dia maro amin'izy ireo na ny hitendry zava-maneno anankiray aza dia tsy hainy fa ny hany mba mihira ihany no hain'izy ireo ary misy amin'izy ireo ihany koa dia tsy ao anatin'izay fa nanampeo ao anatin'ny hira izay fa mety noho ny hamanjana sy ny bikabika angambany ary eo ihany koa ny fananam-bola dia iny fa miroboka avy hatrany amin'izay resaka mozika izay ary iny fa mandeha eny amin'ny studio isan-karazany mamoaka an'izay hira izay ary dia ny studio izay fanamboaran'izy ireo feon'izy ireo no mikirakira an'izay lafiny feo isan-karazany mba ahatonga ny hiran'izy ireo mba tsy hivalana fa mba hitovitovy amin'ny ireo hira izay navoaka nireo zokibe taloha ny eo amin'izay hakantony izay. Noho izay tsiro tsy mitovy sy ny hakanto ao anatin'ny hira izay tsy mitovy no mahatonga an'ireo artista kalaza taty aoriana dia vetivety dia lefy ny lazan'izy ireo ary eo amin'ny seho indray dia tsy vitsy amin'ireo mpanakanto taty aoriana dia rehefa manao seho zay tsy arakaraka ny zava-misy any anatin'ny klipy no zava-misy rehefa eny an-tsehatreny. Raha toa ka tsara be ny hira izay heno ny sofina amin'ny fiainana andavanandro dia mifanohitra amin'izay ny zavatra ataon'ireo mpihira rehefa eny an-kianja rehefa ao anatin'izay fanaovana seho izay ka eo indrindra no mahatonga an'ireo mpijery sy ny mpankafy matetika diso fanantenana amin'izay hoe mpanakanto kalaza taty aoriana izay. Ka noho izany noporofoy ny mpanakanto Rosy fa tena mpanakanto feno tanteraka ny tenany ary mbola tsy lefy laza hatramin'izay ka mandraky teny androany ary mipetraka foana izy eo amin'izay amin'ny mahakalaza azy izay satria raha mpanakanto Rosy no resahana dia tena mpanakanto feno tanteraka ary hainy daholy ny mitendry an'ireo zava-maneno izay azo amehezana an'izay hoe amin'ny maha-mpanakanto azy izay ary na dia tsy mamoaka hira isan'andro sy isan-kerinandro toy nireo mpanakanto taty aoriana aza ny mpanakanto Rosy dia mbola mipetraka foana ny lazany amin'ny maha-mpanakanto kalaza azy efa hatramin'ny ela ka mandraky teny androany izay satria noporofony tao amin'ny Coliseum Antsonjombe tao anatin'ny fampisehoana goavana izay nataon'ny Tarika Rosy fa tena mbola mipetraka izany hoe amin'ny maha-mpanakanto kalaza any Tarika Rosy izany ary ao anatin'ny tapolaka glady izay tsy misy toazy raha izany mpanakanto Rosy izany satria feno hipoka ny Coliseum nandritra izay seho izay nataon'ny mpanakanto Rosy izay dia mbola mipetraka foana araka izany ireo mpankafy Rosy hatramin'izay ka mandraky teny androany ao anatin'izay hakantony zavatra nataon'ny mpanakanto Rosy izay ka dia maromaroa ny tahaka azy amin'izao laza izay tsy mety lefy mandraky teny androany ity. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay rehefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.